mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana. Fantatrao ve fa harena ny fahalalana. Tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra izao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve fandaharana zay anaovana fitaizana olo-pirenena araky ny fampahafantarana zay efa natao eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Ny fanontena zay ezahantsika ho voaliana amin'ity fandarana voalohany ity dia ny hoe mba fantatrao ve ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka araky ny voalaza ao anaty lalam-panorenana. Mba ahafahana mamaly io fanontana io dia ampitsahivina antsika ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andininy fa 470 zay milaza fa ny asan'ny mpanatanteraka dia sahanin'ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernemanta ary ny andininy faha 720 zay milaza fa ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoha olona no mandrafitra ny antenimera. Izy no mandany lalàna sy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana. Mazava tsara zany fa ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka dia voalohany mandany ny lalàna, faharoa manara-maso ny asan'ny gouvernemanta, fahatelo manao tombana ny politika mpanjakana. Araky ny fandaharana olom-pirenena aho zay nataon'ny komity mahaleo tena mikarakara ny fifidianana na ny CENI tamin'ny 7 aprily lasa teo dia misy ireo olom-pirenena zay tsy mahafantatra ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Misy ihany koa ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no manao fampanantenana mivoana ary mifanalavitra amin'ny asa andrasana aminy mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ka ndeha ary hoeno itsika ny fanazavana zay nomen'Andriamatoa miadana Fabien Privat avy eo amin'ny ONG Tolotsoa. 320 isan'ny solombavam-bahoaka andrafitra ny antenimera-pirenena amin'ity fotoam-piasana manaraka ity. Andraikitra lehibe zay voarakitry ny lalàna zay sahan'ireo solombavam-bahoaka ireo eo ihany ilay fitondrana ny hitahitam-bahoaka fa indrindraindrindra ny fandridrana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Tsy izay ihany fa raha mahatsapa ny solombavam-bahoaka fa misy fahabangana ny eo amin'ny firenena ny lalàna anankiray dia manana fahefana manao tolo-dalàna izy ireo. Raha mahatsapa koa izy ireo fa misy lalàna zay tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy antsika etsona dia manana zay fahefana manao fanitsiana zay koa zareo. Ary raha misy lalàna zay efa hita fa tsy mety etsona ny fampiarana azy dia azon'izy ireo atao koa ny manafoana izany. Ankoatran'izay nefany dia eo koa ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asan'ireo mpanatanteraka dia andraikitry ny solombavam-bahoaka zay amin'ny alalany fanakolozan-kevitra amin'ireo minisitra ireo amin'ny fotoana ivorian'izy ireo no mametraka fanontaniana mahakasika ny andraikitry ireo mpanatanteraka ireo zany. Tsara ny manamarika fa ny olom-pirenena feno taona ary mafeno fepetra mpifidy ka voasoratra anarana ao anaty lisitra mpifidy no mandray anjara mivantana amin'ny fampindramana ny fahefam-bahoaka ho amin'ireo solombavam-bahoaka ireo amin'ny alalany latsabato zay efa voafaritra fa amin'ny 20 volana memo zany anaovana izany amin'ity taona ity. 5 taona ny faharetan'ny fotoam-piasana izy ireo
dia isaky 5 taona zany tsika no miroso amin'izay fifidianana izay. Ankoatra ny ma hoe mpitondra tenyny vahoaka azy a dia andraikitra zay sany ngeza dia ngeza ihany koa ny mitondra ny manamafy ny fiaramiasa ny firenena malagasy amin'ny any ivelany amin'ny alalany ireny vondrona parlementa iraisam-pirenena ireny dia any ry zareo no manao ratification ana lalàna zay iraisam-pirenena ka ampiarina hita amintsika rehefa avy eo dia tsara izany ny olom-pirenena tsirairay raha mahafantatra tsara an'izay andraikitra izay ary mahafantatra tsara ny olona mafey an'izay andraikitra izay mialoha ny resontsika amin'ny latsabato amin'ny fasina miropolo volana. Araky ny fanazavana zay henontsika teo, tsy ho an'ny fifidianana ho avy ihany fa amin'ny ankapobeny dia fahefam-bahoaka indramina amin'ny alalan'ny latsabato, zany hoe ny fandehanana mifidy ary voafetra ao anatin'ny 5 taona no omena ireo solombavam-bahoaka ireo. Mitondra ny hetahetany vahoaka no maha solombavam-bahoaka azy ireo fa tsy hoe solombavam-bahoaka hihinana ny volam-bahoaka kory sanatriany vava, ka tsara raha olona fantatra fa mahafehy an'izany andraikitra izany no ametrahana ny fitokisana. Lumani maraindare ya me solo wandanwe. Lumani maraindare ya me solo wandanwe. Akoatr'izay dia tsara ihany koa ny mampatsiahy ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana 170 hoe ireto avy ny androm-panjakana. Voalohany, ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernemanta. Ny faharoa, ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona. Fahatelo, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fitsarana tampony, ny fitsarana ambony sy ireo fitsarana miankina aminy, ary koa ny fitsarana avo no manatanteraka ny asam-pitsarana. Io andininy io dia natao mba hisian'ny fisarahan'ny fahefana eo amin'ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna sy ny fitsarana, zay antoky ny firindran'ny fiainam-pirenena sy mba hisian'ny fifantanjahan-kery eo amin'ny andrim-panjakana na ny antsoina hoe équilibre de pouvoir entre les institutions, mba tsy hisian'ny fifampijabahana andraikitra eo amin'ny andrim-panjakana. Lumani maraindare ya me solo wandanwe. Lumani maraindare ya me solo wandanwe. Ka mba tsy hampivoana ny fampanantenana zay ataon'ireo kandida solombavam-bahoaka mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra zay hisy isaky ny 5 taona, dia azo ny olom-pirenena atao ny manontany azy ireo na oviana no hisian'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka hoe rehefa tonga any Tsimbazaza moa izany ianareo dia voalohany, inona avy ny sehatra mbola tsy misy lalàna eto Madagasikara ka heverinareo fa hanaovana tolo-dalàna. Faharoa, inona avy ny lalàna zay efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy antsika intsony ka heverinareo fa tokony hanaovana fanitsiana. Fahatelo, inona avy ireo lalàna zay efa hita fa efa tsy mety tsony ny fampiarana azy ka tokony ho foanana. Fahaefatra, inona avy ny fanatsarana heverinareo fa tokony atao momba ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny fanaovana ny tombana ny politika mpanjakana. Ary ny fahadimy farany dia ny hoe inona avy ny hetahetam-bahoaka eto amin'ny distrika zay hiasanareo ka heverinareo fa tokony hoentina eny amin'ny androm-panjakana mpanantanteraka zay sahanin'ny filohan'ny repoblika sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta araka ny voalaza ao amin'ny 470 ao amin'ny lalam-panorenana arak'izay efa nolazaintsika teny am-piandohana. Dia izay sy zay no azo ambara mahakasika ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka araky ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana, ka misaotra anao naharitra ny haino hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana
ary manasanao sahady anaraka ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Tsy amboadidy mon général dia mitady olona andray andraikitra izao fotoatsarotra mpiavy ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandazana dia vela alohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.